Faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any amin'izao aliny talata izao manaraka n'izao fandaharana invité spécial na ny vahiny manokana ny fandraisana azy ireo izao amin'izao alina izao vahiny ho an'ity alina ity Andriamatoa Tsilavina Rakotoarisoa na fantatry ny rehetra amin'ny hoe Papa Tsilavina izy moa izay andiany Raipia ho an'ny mpianatra mpikabary izany hoe Raipia ny andiany Andrarezina izay ivoaka ho amin'ny alahady ho avy izao. Vahiny manaraka ihany koa amin'ity alina ity Andriamatoa Azany Gasy na fantatry ny rehetra amin'ny hoe Azany Gasy mpikabary izy moa izay mpampianatra kabary ihany koa araka ny afantarany maro azy. Vahiny fahatelo ho amin'izao alina izao Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa izay isan'ny Raipia ny lanonana izay hitranga ho amin'ny alahady ho avy izao ihany koa. Miarabanareo ary tonga soa tanatin'ny fandaharana angamba tompitsika ny amin'ny Papa Tsilavina izay fiarabana izay. Ya, de mbola faly miarabantsika mianakavy izay manaraka ny an'izao fandaharana invité spécial izao de tsotra be zany fiaraban'ny Papa Tsilavina miaraba daholo tsika avoaka malagasy mijery an'izao invité spécial zao. Fafalifaly saina miramirana endrika fiantsiksika no iarabana atsika rehetra any tokantrano any araba manao sosoavina araba manao tsara ho tsaroana araba manao ny mendrika mba tsy ho rendrika ary araba manao ny lafatra mba ho tonga lafatra ka de araba tomboko lahy araba tomboko vavy ary eo malagasy ny teny araba raha tsy arampiraritsoa de to afafa ihany ka ho ia manao hoe engany isika rehetra any tokantrano any ny tongo mamindra tsy ho lafaka ny tana manefa vita lomevitra hitany rariny ka tsy ho lafaka metena nao potraka ome kiraro fa samita in'Andriamanitra tomboko lahy tomboko vavy. Iny ary Andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa. Miarabanao mendrika miarabantsika piaino isa tokantrano ary ny virina fahasavan-dehibe ny fandaharana manokana an'io anehoana trano mamalagasy atsika nanekena ny fanasana ka de manasantsika naraka ny fandaharana trano farany. Ary volana Jona volany tenindreny ihany koa Andriamatoa Azany Gasy mpikabary moa no alalany maro azy andonga maloha avy hatrany de hoentitsika ny fampahafantarana ny lanonana izay ho karakarainareo amin'ny alahady avy izao raha tsy diso donany Andrarezina no hitsindranareo an'izay lanonana izay hoentitsika ho an'ny mpijery ihany koa inona no hita ao anatin'izay amin'ny maha hoe fanamariana ny ray volany tenindreny an'izay fotoana izay. Donany Andrarezina teo aloha moa izy io somary nisy lavalava kely ny resaka mahakasika an'izy io nampitondraina aloha teny hoe donany samingeza de rehefa natao ny fanamboarana ny voambolana de noraiketana amin'ny anarana hoe donany Andrarezina. Ity hetsika ity de ny voalohany indrindra aloha Azany Gasy de makalaza ny 5 taona nampianarana kabary eo zay ary eo ihany koa mifanindran-dalana amin'izay ary mifanintsy amin'ny fanamariana ny volan'ny teny malagasy zany hoe ity volana Jona ity de ray volan'ny teny malagasy ka nisy tafiditra ao anatin'ny hetsiky ny ray volan'ny teny malagasy ihany koa izay iarahana amin'ireo mpikabary namana sy mpikirakira momba ny teny izany hetsika zay atao zay ary misy fomba fiteny manao hoe ny vavolombelon'ny mpiasa ny bainga tsy mety ny malaza tsy hinanana tovily tsaona na ho lazany fotsiny taka ny be sakafo fa tsy mety no mitory tsy misy pirofo izy le finoana anankiray izay ka noho izany isy ny andian'ny mpianatra izay ho avoaka nampitondraina zany hoe ho asandratra moa zany nampisalorana ny anarana hoe andiany Andrarezina koa izay indrindra no antony ampahafantarana nyty hetsika ity ety am-piandohana mendrika de mampafantatra sahady satria hoe fa maninona moa no izy telo mirala reto no eto anoloana eto de ny voalohany indrindra Andriamatoa Papa Tsilavina na Tsilavina Rakotoarisoa de izy no Raipia ny andiany Andrarezina ary Andriamatoa Rafanomezantsoa Jean Nirina kosany de izy no Raipia ny lanonana izay atao amin'ny alahady fa 12 volana Jona ho avy izao etsy amin'ny cercle mesa Betongolo. Kabary no resaka ao anatin'izay aloha zany na ny mpianatra ivoaka ny andiany ivoaka Andrarezina amin'izay fotoana izay kabary tontony ahoana no hitan'ireo olona ho avy ao anatin'izay hetsika karakarainareo izay Azany Gasy mpikabary izay tena fantatra mamatiana azy ao anatin'izay sehatry ny kabary izay.
resaka kabary satria ny teny misy fomba fiteny manao hoe itony teny tony no anajana nytony tany tony fa zay manaja nytony teny tony no ajay nytony tany tony fa ny teny no mifamatotra amin'ny tany ka raha ohatra ka olona te hanaja ny tany sy ny tanyrazana dia mila mifehy ny tenyrazana koa noho izany atao anatiko loatra ny fitiavana ny kolotsaina amin'ny soatoavina sy ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary no hoentiko hitondrako anjara biriky ho fampandrosoana eo anivon'ny firenena sy ny anivon'ny fiarahamonina satria dia natao fitaizana mihitsy ny teny malagasy koa ao anatin'izay zany hoy ianao manao hoe inona daholo ireo karazana mety ho kabary ho hita ao anatin'izany rehetrarehetra zany ho hitao ireo karazana kilalaon'ny taolo fahiny zany hoe ahitana ny atao hoe dotany sy kapitandroka dia ao anatin'izay ihany koa ireo karazana atao hoe kabary mpanambadiana zany hoe rehefa misy lanonam-panambadiana eny anivon'ny fiarahamonina eny dia kabary ohatry ny ahoana no mety hitranga ao anatin'izay dia ho hiteny ihany koa ireo misy iantsa ankabary andriambavilanitra vitsivitsy iantsa kabary maneho endrika tena malagasy anasongadinana indray fa isika malagasy dia manana ny fombany manana ny fanaony ary manana ny fiteniny mampiavaka atsika dia hita eo ihany koa ny karazana kabary hoe ohatry ny ahoana rehefa misy fahoriana eny anivon'ny fiarahamonina eny dia hitranga zany rehetrarehetra zany mandritra ny lanonana amin'ny alady izao. Papatsilavina ianao no anisan'ny raim-pia ny andiany andrarezina izay ivoaka ho amin'izay alahady ho avy izao izay te antany kely manahoana ny fahitany Papatsilavina n'izay hoe liana amin'izay kabary zay ve ny tanora amin'izao fotoana izao na ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao ihany koa ny malagasy amin'izao fotoana izao izay anisany atao hoe mamolavola ny olona ihany koa anaja sy tian'izay fiteny malagasy izay ahoana ihany koa nandraisana an'izay hoe noraisina ho raim-piahan'ilay andian'izay ianao ia misaotra betsaka mendrika ny amin'ny fanontaniana dia ataoko ngamany fa raha ny fiteteza-paritra zay efa nataoko hatrizay tsy indray mandeha tsy indroa tsy intelo fa efa indimy dia hitako fa ny kolotsaina malagasy niza zany fa ny sehatra kabary dia somary mbola vitsy zany no miditra lala amin'ilay izy nefany mariako fa ny kabary dia ilaina daholo amin'ny vanim-taona rehetra zany na akaratsiny zany na fifaliana dia ilaina foana zany kabary sady io zany mila tadiana fa kolotsaintsika malagasy izy io lovana apetraky ny dadabe sy bebe dia tsy azo ataontsika hoe aprimma zany izy io na hoe alevina any ambany tany fa mila asandratra zay le zay kolotsaina dia io moa zany anisan'ny hoe tetikasa zay ataon'ny Papatsilavina zany dia mahakasika ny hoe politika ny kolotsaina zany asandratra avo dia avo zany kolotsaina malagasy izany dia zay no anisan'ny safidiny ajanogasy ny tenako ho raim-pia zany anisan'izay ary tsy indray mandeha tsy indromo zany tenako ataoko hoe raim-pia fa raha ny amin'ity zany fanindiminy zany hoe ny amin'ny volana jona fotsiny zao raha teneny dia efa misy mpianatra dimapolo sy efajato no mpianatra ivoaka fikambanana telo samihafa dia tafiditra ny ajanogasy zany izay avoaka ny 12 jona izao dia tamin'ny rehefa niona tamin'ireo ataoko hoe zanakara-panahy dia hitako fa tena ao anatin'ilay fitiavana n'ilay kabary zany ary ny tena napietsika ny foko sy tena hoe asandratro avo dia avo dia ankizy kely 20 taona efa mahay mikabary dia hitantsika io zany miditra ny donany andrarezina zay amin'ilay lanonana io zany fa tena tongava maro dia hitanareo zany hoe 20 taona ny ankizy vavy kely dia efa mikabary fa tena tsapanareo hoe ny zavatra tsapako sy hitako tamin'ny onareo andizany tenako tamin'ny alady lasa teo dia raha nataony teny hoe iza ny anaranao dia tena menamenatra kely izy tovavy taona menamenatra kely nefa kosa rehefa nataony kabary tena tonga dia hafa mihitsy le herina voakany tena hoe zany ka kolotsaina malagasy tovavy kely 20 taona dia mahasamy joro mahasamy kabary manoloana ny masina olona maromaro zany dia hitako hoe miendrika ary vobaika nanosika ny tenako hoe asandratro avy ny kolotsaina malagasy aminao ve zany azo atao tsara ny mampiampita n'ilay fifehezana ny kabary an'ireo taranaka ty aoriana ireo tanora ireo ankizy raha zay fanazavana no entinao teo zay araka ny fahitana n'ilay andiana io zavatra io fanilo tokony apita izany dia ekena tokoa fa tsara apita zany io ary
ny olona rehetra indrindra fa malagasy dia afaka mifehan'io kabary io zany fa mila le fitiavana an'le izy zany fitiavana an'le kabary fitiavana ny teny sady marina koa fa ty volana jony ty dia fety ho an'ny teny malagasy izany. Andriamatoa Jean Nirina ary fanomezantsoa izay isan'ny raim-pia ihany koa an'izay lanonana ivoany ireo andiany andrarezindreo amin'ny alahady ho avy izao inona ny tena nanosikanao hoe ho tonga amina fanohanana lanonana ivoahana mpianatra pikabary sy atao hoe anindraindrana ihany koa amin'izay sehatra ny kabary zay zany. Andriamatoa Jean Nirina ary fanomezantsoa. Alohan'ny amaliko mendrika dia tiako nitsindriana fa ny akamaroany ireo pikabary indrindra moa zany tato anatin'ny koronasy ny sisa zay tena nyroborobo tanteraka dia teo foana ny ajangasy telonyorefy ny antsiva maro isan-karazana izy ireo fa raha metraka an'izay ianao dia ny ambiance mihitsy ny tiako tonga any amin'ny fotony fanahy malagasy androany zay zany tena raha za le ato anatiko ny faniriko amin'ny lahady io zany nijeren'le alahady hoe fifandonana amina kabary fangataham-panambadiana fifandonana kabary amina resaka fahoriana fa misy ihany koa nefa ireo fanahy izay manerina tsiraray avy hijery an'ireny mampiseho an'ireny sotoavin'ireny mioabolana izay arym-pirenena ary izay zavatra izay le ambiance zany zavatra tokony tsapany tsirairay avy mety betsaka ny vanim-potoana nandalo tamintsika hitantsika angamba zao hoe tena miroborobo fantatra amin'ny fampianarana teny anglisy ny sisa hoe etsero ary neverina fa zay mahatafita fa za miteny aminao miendrika fa rehefa tena tonga amina fangataham-panambadiana fomba tany manerana Madagasikara ianao dia mahatsapa hoe tena lanonana ary tena mahatonga an'izany hoe atiny 5 atiny 9 atiny 7 atiny 8 tsaiky ato dia tena miseho ao le fomba hitondrana n'ilay tokantrano dia zay antsehatra zay zany io amin'ny lahady io aloha tena hoe tena arin'le olona ao anatiny ny olona iseo amin'ny lahady dia olona tsy ngon'olom-bola ary olona tena andrarezina amin'ny sehatra mipikabary dia safidy manokana tsy nasiko sainana na dia kely raha hoe nafandavana na fieritreretana fa hoe atao io alahady io eny amin'ny cercle maison betongolo moa zany le anaovana azy dia ozy hoe raisina mpanitretena raisina mpanajana ary raisina ao amboninahitra ihany koa zay zavatra zay ary tiako zay moa zany tena isorana lehibe na ro Real TV androany mampiakatra an'lizy i ambiance ry misy zavatra be dia be tsy haintsika fa mety misy mijery hoe inona tena pikabary tena ananana izay fitanam-po aizakay mbola misy tenitsika be dehibe mipirina any ao anatin'ny ray volanteny malagasy sika ankehitriny ahoana ny amoahana azy dia zay zany ny anitanako satra ny rehetrarehetra hoe na olona ambony indrindra eny amin'ny université hitantsika angamba zao fa ro mpampianatra eny amin'ny université amina teny malagasy dia sahirana kokoa fa isika zany zao lasa miroborobo amin'ny teny vahiny dia nefany na karatsina na kafaliana na fomba mampanao na kabary politika na kabary sosialy dia ao foana dia misy ambiance tena hafa ao ary misy zavatra tena tokony jerenao dia zay angamba tena jerevako hoe ilaina ary manohana tena zay ny sorako manokana eto angambany hoe ny androany dia misaotra ny mpampatsilavina zay tao anatin'ny fanaovana asa soa izy fa mijoro anampy an'izay rehetra zay mihaja ny gasy 10 taona za miteny aminao namana mendrika fa ny zavatra manorosory eto amin'ny firenena dia matetika rehefa tsy valo soa hita maso dia niverina ny aritra 10 taona nitondra zany kabary zany amina esoeso teny sy ny sisa isan-karazany amin'ny fiteny njatovo sy ny teny tsy notona ka mbola tafajoro amin'izao fotoana dia mendrika ary zay ny diako any ministera ny kolotsaina sy ny tompona ndraikim-panjakana hoe andao sandratsika io andao tsy ho aritsika io fa zava-dehibe ary hafa mihitsy zao génération zao raha ohatra ka tsy eo mipikabary ka ianareo manana fahafahana amin'ny fanohanana an'izay toko hoe fampianarana sy ny fanaparitahana sy ny fampahafantarana an'izay fiteny malagasy sy ny sehatra ny kabary sy ny manodidina zay ve mba marisika koa mitondra fampianarana ho an'ny olona ny tanora na ny ankizy na ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'ilay fampahafantarana ny teny malagasy. Ianao zao no angasiako voalohany ianao zany no tazomiko voalohany Real TV hoe tena zava-dehibe zao fampiakarana zao eo mety zavatra tao fa ohatran'izay daholo tadidio fa mandalo ihany tsika eto ambonin'ny tany ary tadidio fa potika amin'ny firenentsika tsy misy firenena afaka ho tafita zany raha tsy eo ny kolotsaina ka io zay tsy maintsy bika mahay fatambara dia ny zava-dehibe ho anay manokana ny koa tsy voatery vola fa misy zany na resaka torohevitra sy ny sisa na ro Real TV zao na ray an'izao vahoaka manetsy mijery an'izao zay tokony jerena andao aloha raha nga tena ifampijirivana mihitsy zany amin'ny lahady zany
tsy le hoe voatery hoe tsy maintsy spectacle goavambe na artiste goavambe fa maninona misy artiste avy any ivelany andaovantsika 500 000 600 000 francs de kentsika hoe tsy maintsy hijerena zany fa maninona zany no tsy jerentsika neofany misy sotoavina be dibe eo zay hoe ny teny ny asin'ny teny ny asin'ny zavatra rehetra de tsy manana fo mihitsy zany na de kely raha hoe oreraka ary tena zay ny isorako ondry zareo adiabarobe amin'io kabary io isorako be be hatramin'ny fédération misy fédération pikabary malagasy ny eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany zay tokony jerena ary hitako raha ho an'ny faritra ivo ho an'ny aty ambany tanàna zany raha zay ny ilazana azy teny efa tamy araka ny teny ny mpampatsinavina teo hoe valo taona de efa marisika ny ankizy ary tena manana zay zavatra zay ka somary ny zavatra tiako tenena zany hoe nyrehetra na mpitondra fanjakana raha za maniry mba ho avy eny zany mpitsara malagasy zany ho avy eny zany commissaire de police zany ho avy any zany ohatry ny ahoana le zavatra tsy ampy satria matetsika mifototra ary tatovery sotoaviny eo Iajany gasy 5 taona ny kabary ianao tao anatin'izay sehatra zay foana nihodinkodina tao anatin'izay ohatrotry ny ahoana le hoe 5 taona nitondrana ny kabary nampahafantarana ny kabary ary nampianarana ny kabary ihany koa tsy ny lalana ny sarotra fa ny sarotra ny lalana zany hoe nandritra n'izay 5 taona zay ny famafao taony maminy mangidy araka ny tenen'ny président teo hoe ny SOS teny sy ny sisa be dehibe zany na de natongavana ao anatin'izao fahataterahany fanamariana ny 5 taona sy le hetsika izay natao tao anatin'ny atao hoe adonan'ny andrarezana ty aza mendrika de tena lazaiko anao fa saika fotsy hatramin'ny sasaky ny voloko ny antony de zao somary nandalo lalatsarotra kely ny fanomanana nyty 5 taona nampianarana kabary ty eto anefa de averiko ihany araka nambarako terependo-any atao anatiko loatra ny kabary atao anatiko loatra ny fitiavana ny kolotsaina masoa toavina malagasy inona no aton'izay rehetrarehetra zay satria tsapako resy lahatra fa ao anatin'ny teny no eto mamola vola eny anivon'ny fiarahamonina ny teny de miteraka fitaizana eny anivon'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ho fanabeazana ka ny fariseko lahatra ao anatin'izay mihitsy ny mahatonga ana miteny an'izao teny zao hoe ajany gasy raha vorona de voromahery ajany gasy raha biby de liona ary rajany gasy raha fiara de moto ny tiako tenena ao anatin'izay de zao iajany gasy rehefa miresaka zavatra anatina hoe miorganize zavatra anankiray de ho ana manokana ozy izy le fitenin'le namako zay hoe hoety miakatra de ny tanjona zany de hoe hitondra miakatra ambony ny voromahery rehefa manidina tsy mba manidina ambany zany fa eny ambony foana ny liona rehefa tojo ny atao hoe mpifanandrina aminy tsy mba miempotra ary ny moto tsy mba manana vitesse marcharera noho izany ajany gasy zany tsy mba miempotra amin'izay zavatra mety efa nikasaino atao sy ny rino ho tanterahana de ho tanteraka izy ty 5 taona nizarana ireo zavakanto 5 taona nanabeazana teny anivon'ny fiarahamonina azadiny mendrika fa tena mitazona anjara andraikitra goavana be ny anivon'ny fiarahamonina ny fanabeazana ara-kolotsaina de zany indrindra no anisan'ny tena nanosika niarany asa ary nangataka ny papatsilavina izay tazako izy tena manao zay mety mihitsy izy amin'ny resaka fanaovana asa soa ao amin'ny tana 3 ao amin'ny 3e arrondissement ao tena manao zay azony atao mihitsy anatina fiarahamonina ary rehefa tafaresaka izahay de napetrany tsara mihitsy ny hoe zajany gasy ny anisan'ny tena zavatra imasoko de ametraka ny atao hoe politika ny kolotsaina kanefa za mahatsapa hoe rehefa ny kolotsaina no apetraka amin'ny toerana tokony izay maizy azy eto amin'ny firenena mandroso ny firenena faharoa manaraka an'izay ihany koa ohatran'izay ihany koa no natonga anany safidy anandriamatoa président Jean Irina Rafanomezatsoa hitako ilay zavatra ataony eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny fanampiana ny hafa de mahatsapa hoe ny tanaka vitsy matanako fafa ny avanana koa tsy matazo hafa ny ray amin'ireo tsy mavadika bainga raha tsy izy roa ny miara-manainga fa de tsara ny rono ny ray fa raha lavo de misy mpandray
fa tsara ny telo no ny roa fa raha miady misy mpanasara kanefa mbola tsy miady aloha zay telo mirahalahy eto androany fa miladiny misy ady akabary be eny be tongolo voaresaka foana rehefa miresaka kabary amin'izao fotoana izao na ny karazana ataontsika hoe dokam-barotra ampiasainy ny mpikabary ary ny hoe kabary moderna manahoana ny fahitana Andriamatoa Ajany Gasy an'izay endrika kabary hoentiny mpikabary amin'izao fotoana izao zay tsy manary an'ilay fomba fikabary taloha ve zay fikabariana moderna izay misy fomba fiteny izay manao hoe taona any lalana taona ry iry ny lalana taona itsy ny lalana taona kosa ity ny lalana arena ny fahasamihafana ho ilay fitenenana ho any Ajany Gasy manokana mahita karazana endrika pikabary sy fomba mampanaona pikabary maro isan-karazany ao ny manao hoe manao ny kabary traditionnel ary ao ny manao ny kabary moderna araka ny nambaranao teo zavatra roa mifameno masiny dia zao eo le kolotsaina zay tokony tsy ho arina zay ho an'ny Ajany Gasy zany rehefa tsy manary an'ilay fomba mampanao rehefa tsy mivaona amin'ilay fototra masoa toavina mampahendrena miampita mitaiza makany amin'ny fiarahamonina dia mety amiko zay araka ny nambarako teo hoe arena ny fahasamihafana tsy voatery itovy na kopikole amin'ny Ajany Gasy daholo ny pikabary rehetrarehetra noho izany ho anahy manokana ary itodiako amin'ny namana pikabary dia zao samy manana ny maha izy azy ny tsirairay nambarako teo fa misy fifandrofin'ny kolotsaina sy ny fametrahana ihany koa satria ny pikabary dia samy manana ny maha izy azy tsirairay ka mety mitambatra mifanitsy ireo zavatra ireo alefa n'le kabary fa mipotra ao anatin'ny kabary ihany koa le maha izy azy fa rehefa tsy mivoana amin'ny kolotsaina amasoa toavina amampahendrena ka tsy mifanipaka amin'ny lalan'ny fiarahamonina eny anivon'ny fiarahamonina ny zavatra ataon'le pikabary ka miezaka izy manatsara satria zay moa le moderna miezaka izy manatsara ilay endrika kabary zay aseho any an-danonana mety amin'ny Ajany Gasy zay hiditra kely ny votoatin'ny resaka kabaritsika daholo ampatsihivitsika ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao hoe inona avy tokoa moa ny karazana kabary mety azon'ny olona atrehana azon'ny olona enona azonareo entina ihany koa ny mpanatrika anareo amina vanim-potoana samihafa ny karazana kabary satria ho an'ny kabary ane indrindra ny hoe kabary amina kolotsaina amasoa toavina malagasy dia inoko fa azon'ny olona atrehana azon'ny olona enona fa ny mahatonga ny misy hoe misy kabary tsy azo enona dia le olona mihitsy no manondrana zany hoe le pikabary mihitsy no lasa manao tao foana amin'ny zavatra mety hoe teny tsy voafantana izay ataony tokony ho tsaron'ny pikabary anefany fa tsy mivoana amin'ny famaritana kabary laha teny atao amin'ny peo avy eo anatrehan'ny olona maro ravahanay teny ho abolana maro hanito nandresy lahatra fatratra ny mpiaino noho izany raha teny kanto teny mitondra fampianarana fanabeazana ka mbola tafiditra ao anatin'ilay hoe hanitony fa misy teny ane tsy manitony misy teny mampanampitsofony ka rehefa le pikabary zay no mampiasa n'ilay teny mampanampitsofony zay dia zay izy le tsy azo atrehan'ny rehetra tao anatin'izay 5 taona zay matoy ianareo na tafavoakan'izao andihany vaovao andrarezina izao nisy zavatra hitan'ilay mpianatra pikabary teo aloha na asarika indray ny mpianatra taty aoriana alohan'ny vadiako kely sy amiray mpiany ty andihany ity dia mbola iverinao amin'ny Ajany Gasy pikabary any tontony ahoana ny fomba fampitanana zany resaka kabary zany ao amina indrindrandrindra ny tanora amin'izao fotoana izao eo indrindra namana mendrika Ajany Gasy dia manana ny paikady manokany amin'ny fampitana ny fampianarana kabary zany hoe tsy mifidy taona tsy mifidy sarangan'olona tsy mifidy olona hoe iza no afaka ho tonga pikabary Ajany Gasy dia mampianatra kabary isan'andro manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma zany hoe ho an'ny fikambanana maro samihafa zao no tena mahazatra ny olona hoe hianatra kabary dia ny sabotsy sy ny lahady no mampianatra kabary fa ny any Ajany Gasy ny sabotsy sy ny lahady
dia tsy mampianatra kabary fa alatsinainy ka hatramin'ny zomany mampianatra kabary. Ny paikady ny ajany gasy ao anatin'izay dia zao hitako satria efa tamina fikambanana maro samihafa ary efa nampianatra kabary tamina toerana maro samihafa dia hitako izany ny fahasahiranan'ny olona ara-potoana rehefa tonga ny faran'ny herinandro dia izay no nahatonga anazy safidy hoe aleo ataotsika amin'ny andavanandro ary le amin'ny andavanandro ihany koa nefany dia tsy hoe amin'ny fotoana izay esana fa matetika afaka misafidy andro dia afaka misafidy ora ny olona izay hianatra kabary eo amin'ny ajany gasy zany hoe intelo afaka mianatra intelo izy ao anatin'ny herinandro. Tsika malagasy mendrika dia manana n'izao fomba fijery zao matetika rehefa misy zavatra ho atao dia any amin'ny farany vao mikoropaka zany hoe rehefa misy fampiatsoana anao zavatra dia farany zay vao miazakazaka daholo ny rehetra ka hitako ny tsy nampahomby an'ilay hoe fampianarana isaky ny herinandro dia matetika raha ohatra ka mianatra kabary eo amin'ny toerana anankiray le mpianatra kabary dia asabotsy izy ohatra ny mianatra dia somarivo izy vao mijery le ino izy ty dika mitovy hoe ay hianatra kay raha pitso fa aloha jerena ty fa sao dia adinina ny ty zoma izy zay vao mianatra an'io dia any ka tsy hainty zavatra nomena azy ty dia efa lasa vary mangatsika io mahazo lesina vaovao ndray izy tonga any fa ny ajany gasy indray dia zao mielanelana ny 2 andro sy 3 andro dia zany hoe lesina azo ny androany zany anadinako azy raha afaka pitso manana fotoana izy androany tsisy fotoana zany izy ao anatin'ny herinandro ka tsy eritreritra kabary mazava ho azy 3 volana dia efa voafehiny izay kabary zay ny karazana paikady ary anisany ihany koa mahatonga ny olona resy lahatra hoe mety amiko ty satria na amin'ny fotoana na amin'ny mety ho fandaminana ny fandaram-potoana ny any an-tokantrano mety avokoa. Pampatsilavina ho an'izay tetika asa ho an'ny fanohanana ny sehatry ny kabary zay. Toka hoe mendrika hotoanana mihitsiny zany aloha hiajany gasy amin'izay ataontsika hoe asa masina zay eto amin'ny hotenivon'ny tany sy ny firenena raha mahakasika ny tetika asan'ny hoe mpikabary manerana ny Madagasikara maninona moa fa zavatra rehetra dia mety homboka ny kely daholo ary mielehibe izy io ka dia hitanareo amin'izany ozy mifilaza mendrika hotoanana. Andriamanitra Jean Irina raha fanomezany soa tony ahoana ny vinanao an'izay fanohanana ny sehatry ny kabary zay ho an'ny any aoriana ihany koa. Ny fitiavan-tanindrazana tiana marina mendrika dia manampy malagasy mpiray tanindrazana aminy. Za manokana efa ela no nahatsapa nahita ny ajany gasy matetika moa zany eo Nosy eo no ao anatin'ny misy izay ajany gasy zay fa ny zavatra lehibe indrindra no hoe zavatra ohatry ny ahoana dia ny hoe ahoana ny ametrahana any andraikitra ny tsirairay avy ny anampiana azy fa tsy voatery zay foana ny ary efa miakatra sy mivahiny hoe tsika rehetra ny zao mety be dehibe ny teny raha ihany ny filoham-pirenena raha ihany ny prime ministre 50% ny député fa ny malagasy rehetra dia tokony samy manana an'izay resaka famezam-pahasoavana men'izay dia hitako zany zao raha ohatra ka zay zavatra nytenen'izay hoe ary izay ny ana zany niza na mpanao ringobe io na mpanino io ka manana soa hoentina ho an'ny mpiray tanindrazana aminy dia mila tohana izy mila fankahirezana izy le zavatra ampahirezana tsy dia resaka tokony hoe vola foana fa matetika zany ny zavatra hita dia ny hoe miady rery somary ny te moa zany na manajany gasy te hoe 10 taona nitondrana an'ilay izy taony esoesy sisa raha vao malagasy manao zavatra dia tena raisitsika mihitsy zany hoe tsisy dikany io tsisy zavatra ho atao fa raha misy vahiny anankiray tonga avy eny amin'ny aéroport mivato dia tena tsika asy tanana azy dia fa zavatra olana lehibe ary zay le zavatra ho ataony amiko ary zay zava-dehibe ihany koa ny atao hoe manao asa soa eto moa zany mpampatsilavina mpanao asa soa iajagasy mpanao asa soa manao ny asa soa dia makany tsara ho atsarainy zay ny tokony fantatry ny olona amin'ny atao hoe manao asa soa fa misy zavatra soa ny hoe soa io dia mbola ho anana fitadiavam-boninahitra zay dia tao zany mifanetretena lehibe azon'ny mpikabary malagasy ary tokony andomana kely ihany koa ny ambopony malagasy rehetra hoe tena zavatra goavana io mety tsy ho fantatry ny mpiaino mendrika fa io mbola misy samy dialecte mbola misy samy ohatra hoe betsy misaraka manana ny kabariny izy ny atandroy manana ny kabariny izy ny resaka foko samy hafa eto Madagasikara samy manana an'izay avokoa ka re zavatra eny rehefa aveo rehefa tafahoana ohatra zavatra natrehana tamin'ny herinandro teo tamin'ny faritra Betsileo iny ny faritra Ambositra iny pikabary raha-panambadiny
avatia Antananarivo ny tonga angatapady tany ambositra zany teny aminao fa adiny enina mbola tsy sakafo ary nefany a tsy nainaina de ohatr'izay zany le zavatra hita ao anatin'io indrindra moa fa ny andrarezina no avy amin'ny lahady io hoe betsaka ny tsy mahalala ny valeuran'ny kabary misy olona angatabady a eny izy mpianatra université anankiroa de nampiaraka de naninona de ho tonga amin'izay le hoe atao fisehoana sy ny vodiondry sy ny tapimaso zay vo malala hoe kay moa misy ny kabary na tonga tapoka tojo fahafatesana vo malala hoe misy ny kabary eo le fanilahana be mihitsy eo anatin'iny hoe misy mpamaky be tabe fa ianao miteny zany rehetrarehetra zany tena kolotsaina ary mahamenatr'olo zany hoe mahamenatra amin'ny malagasy rehetra tsy akanavaka na inona foko misy azy ka misy hoe maty eo amin'ny tanàna anankiray tsy hanao azany araka le fitenenana hoe mangatabady tsy lasa mitaribady tsy lasa vodiondry zany zavatra zany ilaina pikabary hatrany zany mpanao politika toka amin'ny propagandy zay vo malala hoe ay moa misy pikabary misy mpandahateny satria zay no eritreretin'le olona ka io zany no tena maro nohatra ny ahoana mameriny ary sorako lehibe reo presque manodidina an'ireo ampanetretena ny tenenina fa betsaka ny zavatra anatrehako momba ny kabary io indrindra ho atao anatin'ny coronavirus io tena niroborobo satria mety hoe nisy ny confinement sy ny sisa fa tena niakatra ary tena risy lahatra ny olona maro isan-karazany. Eny ary miandry ny mpijery asika iazany gasy pikabary tontony ahoana ny endriky ny seho ho hita ao anatin'izay hetsika ao amin'ny alahady ho avy izao zay. Ao anatin'izay ny endriky izay efa misy moa ny karazana fampahafantarana izay efa natao teny rehetra teny de mamela ianao mendrika raha toka hoe angataka ao amin'ny teknisianao amin'ilay endrika seho ankabary satria misy oronan-tsarikely zany ho aseho misy oronan-tsarikely zany mba tianay ho aseho eto amin'izao fotoana zao ho entan'ny any atokantrano any anapahany hevitra hoe tokony ho atrehako ty eto aloha mialohan'ny andrianan'izay oronan-tsary zay de zao itodika any amin'ireo efa natsidiky président Zanirina Rafamezatsou ihany moa zany teo hoe matetika rehefa hoe kabary de lasa ohatrany hoe fivoren'ny vokovoko manga samary zareo ihany no fampiresaka ao ka eto de manokatra ny sainy ambaratonga mpahefana rehetra ho any ajany gasy de olon'ny fihavanana tsy ajany gasy mihitsiny no eritreritra hoe ny atokony olona ohatran'izao no asaina fa ny malagasy rehetra rehefa mahatsapa fa malagasy tia tany razana fa zay tia ny teny razany no tia ny tany razany de rehefa tia ny teny razany ny malagasy mazava ho azy roboka ary indrindraindrindra mitio azy ny teny malagasy ka mitodika manokana na nareo ao amin'ny tsy haiko manateny zay fa ahita karazana ministra maromaro zay eny amin'ny lahady ahita député maromaro zay eny amin'ny lahady ary ahita olo-mpanjakana maromaro zay eny amin'ny lahady de manatena ny ahita olony mpanohatra maromaro koa zay eny amin'ny lahady satria tena resaka fivoizana fihavanana malagasy no oentinay ao anatin'izay kabary zay ary azany gasy tsy manavaka fikambanana na fikambanana inona izy na fikambanana inona fa atambatry ny atao hoe kabary de tongava daholo tsika rehetrarehetra andeha arahantsika ary lay oronan-tsary izay somary sationany kely amin'ilay kabary amin'ny lahady. Raha vony zay Cédric de ndao ary aloha arahantsika izay santionany amin'ny kabary hitantsika amin'ny alahady zao zay. Arak'izany de efa tazantsika ny tokantrano any ireto andrarezina zay noresantsika teo am-piandohana de ho ampahafantarina amintsika hoe izy moa izy mirahalahy reto ao anatin'izay sehatry ny kabary zay izy no Andriamatoa raha mora mety dimapolo taona ny kabarina mpampianatra kabary eny amin'iny amin'ny faritra Ambohimanarina iny faritra maro no efa nampianarany kabary ary fantatry ny rehetra eo amin'ny sehatry ny kabary ary manana ny maizy azy manokana eo amin'izay sehatry ny kabary zay no nahatonga azy no safidiana tao anatin'ity atao hoe donany andrareziny ity mazava ho azy zany fa de izy no avy amin'ny ankilany anatanteraka an'izay dona zay ato amin'ny ilany ato kosa izy no zoko be
mbola namana iza moa tsy alala zoviny tsy afantatra izany zokibe mbola namana zany fa vao mahita ny fitsikiny fotsiny tsika rehetra ny tokantrano any de hoe isy raha zany a amin'ny alady zao a izy kosa de 70 taona ny kabarina aro akalazaina atsoatsy tsy ho ela horesahatsika de horetany horendanitra ihany koa ny fahakalazana zay fa 70 taona ny zokibe mbola namana zay a efa samy nanoratra boky maro a izy mirahalahy reto ao ny ray aman-dreny Bera Moramety a misy le hoe boky tsita zany tsy asy tamberina de ohatran'izay ihany koa ny any zokibe mbola namana malagasy mikabary mitahirin'ny sotoavina malagasy mikabary mitahirin'ny sotoavina zany hoe karazana maro zany reo karazana kabary zay fahita ka eto azy zany de manentana ny olona rehetra satria de zao be de be nametraka fanontaniana hoe raikitra ihany ve le donan'ny andrareziny raikitra izy ty a ahita io hoe ahita misy eo amin'io ataoko sao de hoe tsy misy mifampikontsomaso aminao hoe todatora Moramety a hitanareo am'izany teneniko anao fa angorodomena kely tsy anjaza mitendry le zada za miteny aminao a fa sarotra de sarotra ny raha amin'io sao de isa boninandro zato ianao fantatrao moa atao hoe barea tangokony bakaroa raha mamely de mavo raha iady aminay a de milatsaka ao garo tandrema raha Moramety anio mibokiny fa raha Moramety miboky nafainao na itrotra na ivokina tsy maintsy latsa ohatran'ny sokona le zada fa ianao ve mazaka vely teny sa tapondoha sao de hoe rano fa mitandrema dadatoro fa sao de diso ady ianao amin'io raha vo tsy mai tapondroa mieritsereta ady vao ianao de fa fotso maso mbola tsy hitanao nga zany hoe akolala fa fantsy maranitra ohatra ny fantsy ary mpandrimy kely no vary raha fantatao moa vary raha vely teny mbola hitanao daholo zany rehetrarehetra zany mitandrena davato fa resaka fotsiny ny eto androany fa tongavinareo fa ataoko potika abody abady mitsangana tapahako mitsovalana vakiko zany mahavanio dada fa tsy mpindranary angorodomena kely efa miteny aminao ka hiteo ianao fa zao aloha hoe mpandrasana mahita ny atiny fianao tsy maintsy ataoko mahita ianao androany taloha zany hoe raha Moramety sola olona zao ve ranga efa lasa daholo ny tafony zao ve ndao fa fakahitsika dadatoro amin'io a tongava daholo reto a tongava daholo fa hitanao zany hoe mitsangosana dadatoro amin'io efa ela raha andrasako anao tena pampangolahy anaty katsaka reto ry zareo a sy mivoaka papany isy levontsika isanao amin'io dao ara ho afitasika eo tongavinareo hijery zany hoe donan'ny andraresina fianao andraresina fianao atao klasy razana mbola tsy raha tsy mbola andriamanitra ny mandahatra ny fiainatsika zanak'olombelona tsy mbola mety horazana mihitsy fa ianao no ataoko mitera-dra tena vaky raha mihitsy ny ao anatin'izany ratinjaka dada maropa efa nitakatry tamasony tsy hitanao ay zato izy tikadingany balala ny ty andriamatoa zay mandingana anay foladrandro zay nitokotonianina aminao zao hitanao farany rano anytiopa fianao farany raha ary vatandoalika ny aty tsy aza atao zingan-dava dadatoa ahitany ny olona ho avy zay arak'izany tongava reto fa zao azabasy fa fotsiny anao fa ianao hoe tsy mbola lazany io raha mahamay eny amin'ny fatrambo mandrary eny samy manany koa ko nolazantsika fa teneniko anao fa raha Moramety tena manendrikitrika ta eny amin'ny tanàna eny ary enao fandraka efa nenao fenenao zareo fandraka okare tsy dona fandraka dadatoa fa maty roa gotrika eo toerana okzay atao amin'ny lahadiny ray fa milady raikitra ny ady fianao tsy maintsy maty eo andarana ianao zay teneniko anao tsipatsipaka ianao vao miakany ny tanàna de va hoe zany no fofona kely fa tsaratsara ohatry le tamba zany ty dada tenenao tanao raha Moramety tanao zany zay zany teneniny moramora ary metimety no anombako azy vetivety raha mora ianao vo mety avy moramora fotsiny inanako azy ao zay ry zareo raha mazoto ianao amin'ny tany hoe tongava ianao nge fantany fa tsy ho avy matahoatra ianao tena zany tongamanafana-tena velonandrasako anao teneniko anao fa 10 taona nkabany ianao 7 taona ianao karaha zany ianao nge 4 ny a 5 zany ny 4 karakory jiaby tsika tongatsika rehetrarehetra na any amin'ny faritra rehetra any zany a araka zany tazantsika eto amin'ny plateau an'ny télévision malagasy zany a ny any amin'ny lady de verinao hoe pandremo tsy mijery mambolanao potratrika mbola isy dada tsy ho vity ty aty ty amin'ny lahady io
ho hitantsika rehetrarehetra ny any amin'ny faritra ho iateo efa misy ny toerana zay nomanina handraisana anareo raha ohatra ka somary sahirany anareo hoe aiza zany zay no hivantana efa misy toerana zay nomany ny ajany gasy handraisana ny any amin'ny faritra araka an'izay zavatra hitantsika nataon'izy mirahalahy teo zay dia tena ho ady akabary ty amin'ny alady ty araka ny nambarako teram-piandohana fa tsy mbola hita tao anatin'ny 10 taona raha ohatra ianao ka somary sahirana mahakasika ny amin'ilay hoe ahoana ny fomba azahoana ny tapakila dia zao efa io misoratra amin'ny écran antsika io ny laharan'ny findayan'ny hajany gasy sy ny compte Facebook hajany gasy pikabary ofisialy miresaka ao tsika mbola misy ny tapakila vonjovonjeo ihany nefa satria araka ny zavatra zay hitatsika tao anatin'izay resaka ny fanaovantsika teo zay maro ianareo no manontany voavalo ny fanontanianareo hoe raikitra izy ty ary tena raikitra de zatsy izy ireny no santionany ho any anaraka teto aloha zany dia tena nakafe an'izay santionana kabary no entin'izay fa ny tiako anontaniana hiajany gasy reny zany zao le hoe karazana kabary fieno sy fahita amina vanim-potoana manahoana aloha ngambany nambako lafatra ny ataoko mamaly an'izay satria raha mijeritsika zao any tokantrano any dia misy vahiny hafa ndray tazatsika ato reto ry zalandra reziny reto izy no MC lafatra zay anisan'ny fantatry ny maro eo amin'ny sehatry ny fanafanana lanonana manany maha izy azy eo amin'izay resaka fanitanana lanonana fikarakarana lanonana sy ny sisa zay amin'ny kabary ampanambadiana vahiny eto izy androany izy ihany koa dia anisany mpanolotra amin'io fotoana io ato amin'ny ilany ato kosa no hery mampita fantatra ihany koa amin'ny sehatra ny fampianarana kabary sy indrindraindrindra zany hoe samy havanana fanana lanonana zany izy mirahalahy reto zay indrindra no antony ny safidianany hajany gasy hoe aloha rangary efa tena resaka andrarezina ihany dia aloha le tena andrarezina ao anatin'ity sehatra ity no resana namana lafatra arak'izao hitanareo zao moa dia hery mampita sy MC lafatra no ny vahiny eto amin'ny fandaharana ka zao re ny fanafarana aza misy mitsokan-daharana aloha raha tsy nidindinika no mifarany ny voalohateny dia miarabantsika ny tokantrano any ny fisa molotra mihinana sipsa hono ny tafiaraka samy manify ny be molotra mihinana koba ny tafiaraka samy matevina dia manatevina ny arahaba zay efa natolotrareo teo izahay mirahalahy eny ary tsy hoela fikenina itsony sahala amin'ny mpamosavy vao mianatra raha fa ataoko sahala amin'ny vazava vao mianatra amin'ny teny malagasy izy ity dia ny hoe tika ianao avy hatrany tompo kilasy tompo vavy adidin'ny tokony miaritra ny mavesatra adidin'ny vilany adidin'ny tokony miaritra ny mavesatra adidin'ny vilany miaritra ny mamay fa raisinay mirahalahy ho adidy amin'ny pitiavana ny falolorana an'ity idonan'ny samy andrarezina ity ny tena marina dia zao matetika zavatra fahita matetika hiajany gasy rehefa anaty kabary ampanambadiana any le fifandonany le iady dia matetika izy io mefara amina disadisa kely dia eto zany zavatra anisan'ny tena tiako tsindrina za MC lafatra mihitsy no miresaka tsy dia tena anatina sehatra fanambadian'olona loatra any amin'ny rarahan'olona loatra ny fanaovana azy fa amina endrika fampisehoana tahaka izao inona ny antony mba ho fampitiavana ny olona an'ilay teny malagasy hoe ny malagasy na dia miady aza dia anaty fifanajana foana amin'ny teny vahiny moa dia hoe miady fa avec diplomatie dia amin'ny alalan'ny oabolana amin'ny alalan'ny haiteny amin'ny alalan'ny fampiomezana amin'ny alalan'ny sarisary-teny ny fanehoana azy fa tsy atao amin'ny endrika hoe mandratra zany le izy zay indrindra tsy ny olona ny miady fa ny hevitra ny miady dia faharoa manarak'izay moa misy fomba fiteny zay manao hoe ny anadahandreny tsy mamarina kady ny anadahandreny tsy mandefy ny voa ny anadahandreny zany eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia tena manany toerana avo lenta be tena hoe fanaja famezam-boninahitra fa ny magaga fotsiny hajany gasy dia zao rehefa misy zavatra tsy mety kely fiainana andavanandro dia io anadahandreny io foana voatontonina ohatra hoe raha makany ambanivohitra tsika dia efa manafatra zany ny andro moa ririniny manafatra ny any tanàna hoe mba mitondra akanjo mafana fa tsy anadahandreninareo ny andro any ny ariva fa mangatsika ohatra ihany koa hoe rehefa misy ombo masika ka tenenina ny ankizy
hoe aza mba milalao akaiky ny omby io fa manoty io a sao de maratra eo fa tsy anadandrenina io omby io voateny foana ka eto moa zany de tsy anadandrenina ny tompon'le toerana ny sono sy ny jiro zay ampiasaina any a fa misy zany ny atao ohatrany hoe fandraisantsika anjara fampandehanandraha raha tsoriko zany de hoe tsy maimaim-poana le izy mendrika fa mba misy ny fampandehanandraha raha mba sarany kely ho alohantsika ho fankasitrahantsika sy fampandrosoantsika ny asin'ny tenyrazana sy ny mahamalagasy a de efa miverimberina matetika moa ny laharana azahoana ny ajany gasy a de izy a no atsonareo mivatana ahafahanareo misitraka sy mandray an'izay tapakely zay izy ty a de tena fanohanana ihany ajany gasy izy rery ny tena nikarakarana izy ty fa ny anjarana sery mapita de manampy manohana amin'izay taleta omen'andriamanitra anay ka de ny afatra de zao eo am-pandrasana mahita ny atiny eo am-pisafona mahita ny fafiny feno fafinaretana io feno fifaliana io hiala volontsika rehefa tonga any ary fantatrareo fa zany misy lafatra zany a rehefa manao de tena manao fa tsy mitsapatsapa na manandrakandrana anisan'ny zavatra haiko ny fampifaliana famezana fafinaretana anareo rehefa tonga am'le le fetsika zany satria akoatran'ny hoe famoahana pikabary le izy a fampisehoana kabary de misy ihany koa ny korana sy ny di zay miaraka amin'ny MC lafatra sy hery mampita rehefa ao anatin'ny fety isika epita ato amin'ny hery mampita manodidina an'izay fanafanana ny lanonana amin'ny alahady zao zay otrotriny ahoana ny ataoko hoe endriky ny lanonana hoentinareo mba tsy hahamona aminaina an'ireo izay anatrika n'izay lanonana zay anterina miendrika ny soavatsara tena Andriamanitra ho an'ny any tokantrano matan'olona rehetra tsy akanavaka ho anao ihany koa izay mandray any am-pitiavana eto amin'izao fotoana izao de arak'izay nambara teo zay tokoa de tena zava-dehibe misy fomba fitentsika malagasy zay mo sady kilalao izy ty hoe so miditra mandrosoa fa tena sorososona tokoa no avy amin'ny fotoana io satria akoatran'ilay efa nresahana teo hoe fanandratana ny pikabary andrarezina dia izy koa zany lay fankalazana sy fanamariana ny 15 taona izay nampianaran'ny ajany gasy izany lahabolana ambava izany mitahiry ny sotoavina ihany koa itsendan'izay ka izay indrindra no antom-pisin'ny tenanay ankehitriny ao anaty satria hoe mpanentana moa no anjara ndraikitra amin'ny fotoana io de manentana ihany koa ho anareo izay ny atokantrano any satria maromaro aminareo hatramin'izay nahafantarana ny hery mampita izay manokana mihitsy no milaza hoe raha oviana ianao mba afaka mandray anay mba ampianaro zavatahaka izao izay de hoy aminareo mamaly ny antsonareo sahady hoe azo adino ary ny fotoanantsika ny 1 jona ho avy zao zany amin'ny alahady zao ny tena marimarina kokoa isy ny tona ny andrarezina iarahana amin'ny ajany gasy pikabary ny tenako hery mampita MC lafatra no anitana manontolo izany fandarana izany ka de any no voavaly ny etaetanareo rehetrarehetra izay maniry izany zavatra izany ka arak'izay nambara teo zay zany mendrika de hoe ny etsika sady famoahana andi pikabary ny seho ao no ihany koa tona ny andrarezina eo amin'ny sehatra ny kabary ampanambadiana izay trangam-piarahamonina hitantsika matetika tona ny andrarezina ajany gasy pikabary aiza ary no ahitana ny tapakila ho an'izay lanonana ho atrehana amin'ny alahady ho avy zao zay ia ny tapakila moa zany ety atanako ety misy karazany anankiroa izy io misy ho an'ny tapakila tsotra iny atanany mendrika iny izy zao amin'ny vidiny 15,000 ariary zany hoe 10,000 sy 2 ariary ary misy kosa ny fanasana manokana 3 ariary ny fomba ahitana azy de eny amin'ny birao fohy be ajany gasy eny anosy be zany no ahitana zay raha ohatra ianao ka sahirana kely de efa misy ny laharany ajany gasy mipetraka amin'ny fahita lavitrytsika io de afaka miantso any ajany gasy averiko eto fa misy ny lanona mpamoahana ireo andiany manomboka amin'ny 2 ora maraina ny fanandratana ireo andiany andrarezana misy mpianatra 20 mianadahy no avoaka na ho asandratra ho pikabary amin'ny fotoana io amin'ny 2 tsika de efa eny araka ny nambarany namana izy mirahalahy teo fa ifety ilanonana ny atao eny mety eritrerititsika hoe de ahoana zany ny eny misy ny sakafo izay amidy amin'ny vidiny mirary eny aza misahirana tsony any an-trano hoe mbola hitondra sakafo zany fa vola entina vola atao be dehibe misy zay ilainao eny
na sakafo na zavatra mety hoe fisotro tsika moy fety eo anatin'izay rehetrarehetra zay a dia ho hitanao eny atoerana zany rehetrarehetra zany a eny amin'ny cercle mesa mixte betongolo a no ahitana an'izany averiko ihany a mbola namana sy raha mora mety no ifandona ao anatin'ilay dona ny andrarezina ilafatra sy hery mampita kosa no anolotra ny lanonana mandritry ny alahady fa 1 ny volana jona 2024 dona ny andrarezina sady fanamariana ny 15 taona ny ampianarany Ajany Gasy Kabary ny ray pia ny andiany averpiany ny ray pia ny andiany dia papatsilavina mpanao asa soa izay eny amin'iny faritra tana 3 iny izy koa moa eny a dia nisafidiana hoe eny natao ny lanonana dia ny ray pia ny lanonana dia Andriamatoa raha fanomezatsoa Jean Irina zay efa fantatry ny maro amin'izay fifanampiana eo anivon'ny fiarahamonina izay mamarana ny fandaharantsika ao amin'izao alina izao ary ansaiko ampanajana angamba ireo ray-pia na ny ray-pia ny lanonana na ny ray-pia ny andiany mpianatra Pikabary andrarezina ihany koa iverina eto amin'ny plateau entsika ihany koa maranana ny fandaharana ao amin'ity alina ity ankasitrahana ireo vahiny tamin'izao alina izao Ajany Gasy Pikabary izay nanaiky nifampiresaka ho an'izay etsika adona ny andrarezina izay ankasitrahana ihany koa MC lafatra niaraka taminay teto tamin'ity alina ity ankasitrahana toy izay ihany koa Andriamatoa Ery Mampita niaraka ny tafatafateto amin'izao alina izao ankasitrahana ihany koa i Papatsilavina izay anisany raim-pia an'izay andiany andrarezina izay ary tsy atao ambanjavatra fa ankasitrahana Andriamatoa fanomezatsoa Jean Irina izay ray-pia ho an'izay lanonana ohatrehan'izay ankasitrahana ilay rehetra toko ombako manana izay fisaorana sy fankasitrahana nataony mendrika ho amin'reto mpiara-miasa mahafinaritra be ato orinako sy andrirako reto fa rehefa eo nareo tsy irery Ajany Gasy indrindraindrindra ianareo any atokantrano any hiaraka ilanonantsika amin'ny lahady ndeza tsy izy ary tompoko samita in'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy matopoko dia izay ihany koa netiko mamarana ny fandarana ho amin'izao alina izao ankasitrahantsika rehetra tany atokantrano tany niaraka taminay tamin'ity alina ity soavy mandry ary tompoko lasy tompoko vavy